Mandoa droit d'arrivage avokoa ny entana rehetra tonga miditra ny tsena ny Analakely raha ny tatitra avy amin'ny tompona andraikitry ny tsena eo anivony commune ambony vohitra Mahajanga. Tsy mbola nisy ny fampiakarana ny fandoavana io droit d'arrivage io taoriana ny fandaniana ny membre ny mpanolo-tsaina munisipaly ny taona 2024 teo. Arakaraka ny entana miditra eny anivony tsena no Marilaka ihany ny vola aloha. Izany hoe isan'ny fanatsarana ihany koa ny fampidiram-bolan'ny commune ny fitakina ny droit d'arrivage. Ny droit d'arrivage moa zany dia io zany anisan'ny fidiram-bolan'ny commune urbaine Mahajanga, zany hoe avy amin'ny alalan'ireo entana tonga zany ato amin'ny tsenany Marilaka moa no resahantsika fa misy ihany koa izay atao hoe amin'ny toerana any amin'ny sisin-drano ireny sy ny ohatr'izay fa ny ato amin'ny Marilaka zany no resahantsika. Ka io zany dia raisina amin'ireo entana izay entin'ny fiara miditra ato anatin'ny tsena, entana izay heverina moa fa hoe avy any amin'ny toerana famokarana avy any ambanivohitra zany na avy amin'ny tanàna hafa ihany koa. Ka rehefa miditra ato anatin'ny tsena ireo dia mandoa droit d'arrivage ka ny saran'izay nefa dia arakaraka an'ilay karazany entana izay alohan'ilay tompony entana ihany koa, fa tsy ny fiara akory no hoe hitakina azy fa ny tompony entana, satria indraindray ny fiara anankiray mitondra entan'olona maromaro samihafa dia arakaraka an'ilay tompony entana zany no hitakina an'ilay droit d'arrivage, ary ny droit d'arrivage dia hitakina eo ampahatongavana. Misy fepetra ny fampidirana ny entana eny amin'ny tsenany Marilaka ka amin'ny andro maraina ihany no afaka mampidina entana ireo mpivarotra, ary tsy azo atao ihany koa ny fampidirana ny entana ireo rehefa maty masoandro raha ny fanazavany talian'ny tsena hatrany. Azahoana rosia avokoa ny fandoavana vola eny anivon'ny commune indrindra an'ity droit d'arrivage ity, hoy hatrany ny tompona andraikitra.